Tsy ho ela kosa dia ankalaza ny valo martsa isika andro natokana ho an'ny vehivavy. Tafiditra ao anatiny izay ary sy ho fanomezan-tanana ihany koa ireo marary mila raha eny anivon'ny hopitaly dia mikarakara hetsika fanangonana andra ireo fivondronan'ny mpanakanto izay antsoina hoe artiste offre une vie. Iray volana teo moa izany izay no nanomboana an'izay hetsika izay ary nisy ny tatitra izay nataon'ny artiste offre une vie mahakasika an'izay tamin'ity androany ity tetsy amin'ny logiste tetsy tsara lalàna teny antoerana ilova Ramanantsoa Christian Rakotondramanga. Tao anatin'iray volana nanomboka tamin'ny 7 janoary lasa teo nanaovan'ny fanentanana mikasika ny fanomezana raha maimaimpona dia efa nahatratra 200 ny kitapindra voangan'ny fivondronana mpanakanto antsoina hoe artiste offre une vie. Io ny fantatra nandritra ny tatitra izay nataon'ireo mpanakanto mpikambanao anatin'ity vondrony ity io tolakandro tetsy amin'ny le logis etsy tsara lalàna. Hotohizana amin'ny 20 marsa tokoa ny hetsika fanentanana. Mikarakara hetsika zay le 8 mars. Zany hoe amin'io 8 mars io zany dia misy thème zany nampitondraina ny 8 mars io hoe omeo ny rahanao anavotana ireo reny. Zany hoe entanina zany vehivavy rehetra anome raha antsitrapo amin'ny fotoana io mba anavotana ireo reny ary koa ireo vehivavy mila raha eny amin'ny hopitaly koa manentana antsika vehivavy rehetrarehetra tsy akanavaka mihoatra ny 20 taona ary mihoatra ny 50 kilao salama tsara tsy voantazo dia tongava eny amin'ny Ashera manomboka amin'ny 20. Miara-miasa akaiky amin'ny fikambanana tsy miankina ADER ireo mpanakanto amin'izao asa soa ho totosain'izao. Ny ONG ADER c'est raha lavaina izy dia hoe action de développement humain et revalorisation de l'environnement. Raha dikatsika amin'ny tengasy dia fampiroboroboana ny maha-olona sy ny fanomezan-danja ny tontolo iainana izay miantoka ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra dia satria ny olona ny jerena dia ny ONG ADER dia manohana zato isan-jato zao hetsika ataon'ny artiste offre une vie zao amin'izao hetsika izay ataon'izy ireo satria tena mety amin'ny ONG ADER ny hetsika rehetra ny amin'ny fanavotana sy famonjena ny ain'ny olona. Miara-miasa akaiky amin'ny ivitoerana nasionaly fitahirizan-dra na CNTS eo anivon'ny Algérie ihany koa ny artiste offre une vie amin'izao hetsika fanentanan'izao. Naneho fankasitrahana noho ny fahombiazana hetsika tokoa ny CNTS. Kitapindra misy 540 tokoa no voangin'izy ireo ao anatin'ny 3 volana ary dia tsy ampy velively ho an'ireo marary mila raha zany. Misangana ngalalemjay misangana ngana kabemjeni